Tao anatin'ny hafaliana sy firavoravoana no nandraisan'ny commune Ambohidrabiby iny fanamariana ny taom-baovao malagasy iny ny faha-valo amby roapolo ny volana marsa lasa teo. Tsy niraviravin-tanana moa zany ny teo anivon'ny commune fa dia nandray ampifaliana ny olona marobe tonga teny atoerana teny. Vao maraina dia efa tomefolona sy mibiseby sy ravoravo fa natratra ny taona vaovao teny Ambohidrabiby ny 20 martsa teo. Akoatra ny fafirano izay nentina nitsofandran'ny mpanatrika rehetra mba hitondra soa tokoa ny taona vaovao dia nisongadina ny mahamalagasy nandritra ny fankalazana. Hita taratra tamin'ny fitafin'ny olona maro tonga teny atoerana izany. Teo ihany koa ny fanorona ary ny vakodrazana fa indrindra ny kabary izay mampiavaka malagasy raha teo. Amin'ny mahatompo-tranon'ny commune dia nirarisoan'ny rehetra ny ben'ny tanàna commune Ambohidrabiby. Fifaliana ho anay tokoa zany ny fandraisana ny fankalazana zany taom-baovao malagasy zany nanomboka omaly zany ka ity amin'ity andro ity. Omaly moa zany dia nisy ny fampiretana ny afo tsy maty ary ny atao hoe tsy mandomando zany ferepatory fiandrasana ny taona vaovao. Dia amin'ny anaran'ny ben'ny tanàna sy ny vahoakan'ny commune Ambohidrabiby ny ravana ny malagasy rehetra natratra izany taona vaovao zany dia hitondra soa sy fanambinana. Atsika menatavy ity taona vaovao ity dia nosy amin'ny tena fampandrosoana marina isika dia tsisy ny atao hoe ady maro isan-karazany fa tena hifantoka amin'izany fampandrosoana izany. Koa satria ny mahamalagasy no nasandratra dia maro ny sekoly no nitondra ny mpiana ny teny Ambohidrabiby ny 20 martsa teo iny. Raha tsy ilazavatsy ny lycée Andrianampoinimerina Sabotsina Mena eny fa hatramin'ny sekoly frantsay Peter Pon aza mba alalan'izy ireo fa manana ny maizy azy ny malagasy na miteny toerana ihany koa nandritra ny taom-baovao ny almanaka na tety andro malagasy. Dia iny vaovao iny ihany koa toko lasy toko vavy no mamarana ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity takariva ity azadino ho an'ny mpitisy ny mpamaky ny gazety soa ny fivoahan'ny gazety soa ho amin'ny andro ndram-pitso ao anatin'ny gazety Midi Madagasikara trano moa no ahitantsika izay gazety soa izay dia faranatra etany koa toko lasy toko vavy ny fampahalalam-baovao ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko.